Alony alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo miarabantsika rehetra any tokantrano any izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana zoiteny rehefa amin'ny fotoana tahaka izao ity ilay fandaharana tsy homanina ity ilay fandaharana fa ny rehetra maneho hevitra makasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ary mety afaka iresahana ihany koa ny lasa ibanjinana ihany koa ny hoavy ny Madagasikara izay ny tena antom-pisiny ty fandaharana zoiteny ity. Manambahiny isika amin'ity alina ity tsy iza zany fa Andriamatoa Velomanantsoa Berija izy moa dia filoha nasionaly ny AMF na ny arika mitolona ho an'ny fanorenana. Miaraba tompoko tonga soa ato anatin'ny fandaharana zoiteny voalohany ianao no nasaina. Ya, voalohany indrindra miaraba anao Andriamatoa Arinianja, miaraba ihany koa atsika rehetrarehetra ato amin'ny lafin'ny teknika ary tsy adino miarahaba atsika rehetrarehetra ny atokantrano any ho an'ny vahoaka malagasy manaraka nyity fandaharana zoiteny ty. Eny ary maromaro ny lohahevitra tiana horesahana amin'ity alina ity andeha horesahantsika mahitsy mihitsy ny fiainam-pirenena indrindrindrindra moloha ety ampiandohan'ny fandaharana dia tena miondrika ary miray fo amin'ny malagasy rehetra izay nanana ny havana namoiny ainy atao anatin'ireny ataontsika fangalaran'olona famonoan'olona ireny dia tena mitanondrika eo anatrehan'izany ary rapitso moa dia efa mazava fa hoe andro fisaonam-pirenena ka dia tena miombo-po tanteraka amin'izany ihany koa ny fandaharana zoiteny. Fanaizana aty izany tsara ny miresaka mahitsy ny tena zava-misy eto amin'ny firenena, inona marina ny tena zava-mitranga, manahoana ity firenena ity amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana tiako apetraka voalohany aminao Andriamatoa Berija Ravelomanantsoa dia ny hoe voalohany aloha diso lalana ve ny malagasy raha miditra ao anatin'izao fanavaozana izao? Ya, misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay. Nisy moa ny tolona natao teto ny tolona moa efa hatrany amin'ny 2018 satria raha ny tenanay izao dia anisany hoe efa nipetraka ho mpanoatra n'izany fitondrana Andry Rajoelina zany 2018 satria mba manana vision ihany na amin'ny tanora hoe manahoana ilay olona mitondra dia nisy ireny séance ireny. Dia nisy koa ny 15 septambra nakaty nazahoana n'izao fitondrana fanavaozana atao. Eto dia ombako manana ihany koa n'ilay hoe fiaraha-miory natolotra ao teo Arinianja makasika n'ireo ankizy maty ireo olona maty izay tsy mazava hoe inona marina ny tena hoe antony. Dia miory amin'ireny fianakaviana ireny ary miondrika eo anatrehan'ny razana isika. Ny fitondrana fanavaozana, ny fitondrana fanavaozana araka an'izay fanavaozana izay nisy tolona natao teny Kianja ary maro ny mpandray anjara indrindra ho an'ny tanora. Maninona moa ny tanora no mitolona no mitroatra satria matsiaro marary ny olana ny tanora dia zavatra tokana foana dia ny resaka tsy fananana asa. Mianatra amin'ny université ianao dia tsisy asa eto Madagasikara. Isaorana aloha voalohany indrindra isaorako. Nisy mantsy ny tetikasany hotarin'ny filohan'ny fanavaozana omaly izay ny PCA moa Andriamatoa Raobelona makasika ny resaka tetikasa fandroso. Tetikasa fandroso izay aporosenan'ny tanora hiditra bebe kokoa amina resaka famoronana asa izay dia ho ampian'ny fanjakana ny tanora. Izany zavatra izany zany efa endrika fiovana lehibe atsy ho atsy satria rehefa nihainoana zany ny programana asan'ireny tanora ireny amin'ny resaka fiompiana io resaka fambolena, resaka tsy resaka ohatran'ny hoe informatika, resaka fampianarana, resaka fanaovana orinasa mboatra akanjo dia manome projection le tanora hoe afaka 3 taona mampiditra mpiasa maro.
zay zavatra zay zany a efa mitarika antrano anatinareo hoe fanavaozana izay mitarika amin'ny fampianana ny tsy anasa rehefa miena ny tsy anasa dia miena ho azy ny insécurité rehefa miena ny tsy anasa dia manana fahefa mividy a ilay vahoaka amin'ilay firenena anankiray a dia rehefa manana fahefa mividy ny vahoaka firenena anankiray dia afaka mampiana-janaka afaka mitsabo fianakaviany a dikan'izay zavatra zay zany a misy a karazana croissance économique zany a hoetaretiny ty a fanavaozana ty faharoa ny fanavaozana dia karazana hoe fotoana anankiray izay angamba ny ilazaiko fa manana tombony ny vahoaka malagasy mandalo amin'izao a fotoana anankiray zao ahafahana manova an'ireo a hendri-javatra tsy mety nampahantra nyity firenena ty tsy laza fotsiny ny tenako a iarahantsika mahafantatra fa ny fitondrana ankehitriny dia tena hoe miompana bebe kokoa amin'ny resaka sosialim-bahoaka satria izay anisany tena napy resaka délestage resaka lalana ratsy ny mpiasam-panjakana tsy voajery ny mpiasa tsy miankina tsy hita hoe inona ny vahaolana tao dia tao anatin'izay fotoana fohy izay ary ny anja fatatsika fa eo amin'ny resaka mpiasam-panjakana nasany filoha nandray fanapa-kevitra mpiakatra 400 isan-jato karaha mampiasa-panjakana faharoa tsy mbola nisy fitondrana teto ho an'ny mpiasa-panjakana ihany resako mahazo prime 310 000 ariary ny indemnité de logement 200 000 ariary eo ihany koa ijery koa tsika amina resaka hoe lalana raha makany amin'iny faritra Majunga iny tsika makany amin'iny RN7 iny efa maro ny mazakazaka be le fanamboarana mandeha na ny vahoaka malagasy zany hitanao hoe mpampiasa an'ireny lalana reny dia miena le stress satria efa maro le lalana vita andeha koa nefa fatatsika tsara ny tantara nisy maty mihitsy ny mpandrarà amina resaka tao anatin'ireny misetra amin'ny FEC fond d'entretien routier tamin'ny fitondrana teo aloha satria tsy averina le vola aloha tsisy le entretien dikan'izay zavatra zay a rehefa tsisy ny entretien ireo lalana reo dia potika tanterina lalana manerana Madagasikara nefa ty fitondrana ty a tena hoe vetivety a dia miezaka mamerina n'izay lalana zay izay no ilazako fa manana tombony lehibe tsika kehitriny zao mandalo izao fotoana zao zany a ahafahan'ilay gasy satria raha mandinika za zany hoe politika tsy manaraka ny politika ny fitondrana zany taritiny colonel Michael izy mita hoe miezaka amina resaka hoe ahoana ny ampaleoantena atsika malagasy ty mba ahafahantsika zany rapitso malagasy a dia anyarenany gasy a dia ho an'ny gasy dia dikan'izay zavatra zay ny atao angambany dia hoe inona ny fifandrombonana amin'ny lafikery rehetrarehetra afana manosika n'ilay fitondrana ialana anatin'ny fahantrana satria izay no nitolomana teny akianja teny mba ho anana fiainana tsaratsara koa zavaty revelmantso berija ny vahoaka zany amin'izao fotoana izao mahita ny zavamisy ataon'ny fitondram-panjakana ny asany ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny tanindrazana fa ny fanontaniana tiako apetraka ihany koa dia ny hoe manoloana an'izay tsy mitsahatra ireo fanakianana maro samihafa indrindraindrindra mitambazotra tserasera milaza fa tsy tena mbola mizotra makany amin'ny fanavaozana ny fitondrana aiza ny fandraisana andraikitry ny fitondrana sy ny sisy eo ihany koa ilay ataontsika hoe tsy fandripahalemana zay hoanareo manohana ny fitondram-panjakana moa anatin'izay dia misy manasokajy azy ny sasany hoe déstabilisation na hoe fanakorotanana inina tao ao anatin'le fanavaozana zany hoe misy tsy mahazaka n'izay fahombiazana
entinareo tao anatina volana maromaro izay raha ny fihevitry ny mpanao politika sasany zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny mahatonga an'izay inona ny fanazavana azo entina Peritsy? Ya resiko anankiroa le izy teo a mahakasika an'le hoe tsy mbola mandeha ozy izy ianao le tena hoe fanavaozana. Zaho kosa Andriamatoary Nianja tao anatin'ny 40 taona tsy nitsahatra ny totongana ity firenena ity. Talohan'izay efa nahantra foana ary nisy crise cyclique teto amintsika teto zany. Tiako resana ao anatin'izay raha miaina n'ilay zavatra noresahako teo tsika ne hatramin'ny tondranyzao fanavaozana zao ne 7 volana eo 7 volana ve hanotofanao lavaka ny lavana nandritra ny 40 taona fa kosa tsika mba mahita ankehitriny amin'ny resaka hoe délestage zany zako tena hoe 24 heures sur 24 heures na teto Antananarivo ary 18 heures sur 24 heures amin'izao ne tsika tsy mba tsy mahita an'izay. Misy ezaka inona nataony fasahina goavana be nataony filoham-panjakana tamin'ny resaka Enelaik teo hoe nareo rehefa tsy mavaolana andraisako fepetra aenja satria nena voaka malagasy ozy izy no mila miaina ara-dalàna. Andrasantsika moa zay toyn'izay zavatra zay fa ngambany hoe tsy misy filoham-pirenena teto nasaya ny teny niatrika an'ireo mpanao monopole amin'ny resaka ty herinaratra ty ka ho hitantsika eo moa na izany na tsy zany efa iarahantsika mahafantatra mba misy any tena hoe raha amin'ny taloha azo iainana zany le jiro toraka izany koa rano efa mandeha maro amin'ny toerana maro ny fanamboarana nireny resaka hoe forage reny tiako resana ao anatin'izay tena miezaka ary mijery ny sosialim-bahoaka ny talohantsika isan-kerinandro miakatra ho 500 ariary ary zay atao rary ny vidim-bary. Amin'izao le izy hitanao hoe mba misy stabilité ny vidin'entana eny an-tsena na ny PPN na ny vary. Tiako resana ao anatin'izay zany efa hitantsika taratra fa hoe handeha ty zavatra ty dikan'izay zavatra zay ny mpanao politika malagasy tadidio tsara. Rehefa tsy anaty fitondrana ny mpanao politika malagasy dia tsy anaiky mihitsy izy hoe misy zavatra tsara kosa mba vitan'ilay fanjakana. Dia dirako amin'izay amin'ilay tenenao hoe resaka hoe tsy fandriam-pahalema c'est normal raha amina toe-tsaina nampahatra nyity firenena hatramin'izay rehefa misy olona manao zavatra tsara hitady isy le relance dia alefa amin'izay ny resaka stabilité. Fa ny olana kely amin'ny anatin'ny fanjakana ny fanjakana ty zany fanjakana tsy dia tena hoe milalao communication tena za mijery za manaraka za koa anatiny fa kosa hoe variana any amin'ny resaka hoe ahoana ny avitantsika asa dia vonon'olona any amin'ny anatina communication le zava-bita zay ny ilako hoe za raha vao miakatra plateau ohatra zao miezaka za mba mitantara mitanisa hoe zao ny zavatra hoe mba jerentsika amin'ny fotsy miangatra kosa hoe taizitsika tao anatin'izany hoe 2018-2025 zany dia mba aiza kosa tsika amin'izao tsy hiteny resaka liberté d'expression mbola tsisy olona nigadraina teto hoe naneho hevitra teny an-dalambe na naneho hevitra teny na Facebook na zaho 44 mois mbola tsisy an'izany hatreto. Tiako resana zany mba fa hoe mahatokony anaiky tsika mba misy fiovana kely eto koa nefa tsy hiteny mihitsy aho hoe tonga dia vaovao le zavatra anatiny tsy nety hatrarefa mandeha tsikelikely le izy zava-dehibe rehefa misy zay finiavana sy fahavonona an'izay dia ina amin'izay ny zavatra misy eritreretinao hoe fanaovana von'olona tsy fatam-piaviana zazakely olon-dehibe manerina Madagasikara fa itiany ny anana metrako fanontaniana eto ny dirako hoe ty zavatra ty amina ary efa nresako ty tao anatina réseaux sociaux misy coup politika ao ambadika an'ity Arinianja satria alaina le olona afenina le olona poitra le olona efa maty dia zao nefa misy tapaka filahina anatin'ireny olona finoana reny fanontaniana petrako hoe
atao inona filahina tapahana fotsiny raha hoe organe raha ohatra hoe resaka organe daholo no any de hoe misy mandeha indray zany trafic d'organe de mandraiky fa raha filahina zany tsy hitako hoe inona zany ny ilanao an'le filahina atao inona filahina fa karazana communication aseho amin'olona le izy hoe tsy mahafehy an'ilay fandriam-pialemana lay fitondrana satria efa manomboka voavan'ny fitondrana tya ny resaka sosialim-bahoaka dia any amina resaka fandriam-pahalemana amina resaka hoe asa ataony tsy matahodody no hamelezana communication surtout any amina réseaux sociaux an'ilay fitondrana kanefa zao vao nanomboka zavatra ty tsika miresaka zao any hoe misy force 10,000 mahery miparitaka manerana ny Madagasikara mijery hoe ahoana ny petrahany fandriam-pahalemana amin'ity von'olona tsy fatapiafiana fa le atodolo tena mbola endrasan'ny vahoaka misy le fatratra ambadika maro misy le fatratra de atreto moa tsika miandro hoe inona aina misy aizany réseau an'io io famonoana olona io de tsy maintsy amin'ny alalan'ireo atao fanadiadiana ihany tena fatany eto moa zany ny anaovako antsoava mba hafampataro re tompoko rehefa tonga amin'ny fotoana tokony ampahafantarina an'izay an'le vahoaka hoe zao ny tena fandehan'ity resaka mode opératoire famonoana olona tya ianina ny tena hoe mivoy anatin'io zavatra io de am'izay mba fantatra de ampafantary vaoaka koa hoe inona le ary atsokon'ny fitsarana aza nanana pitié sentiment ho an'izay olona rehetrarehetra voasaringotra anatin'ity famonoana olona izay endrika ho entina nanaratsiana n'ilay fitondrana izay miezaka mamaha n'ilay sosialim-bahoaka ka eo indrindra ny berizany tena ohatrany hoe mampametra-panontaniana ny vahoaka amin'izao fotoana zao hoe raha ohatra ve misy miaramila 10,000 na hoe mpitandro filaminana 10,000 mahery miodikodiny raha Madagasikara manao an'le asa aiza le vokatra no na manila izy ny tsy voafe aingana eo amin'izay zany mampatonga le hoe miditra amin'izay ny metaky an'izao fitondram-panjakana zao manararoatra n'izay zava-misy zay fahitanao azy mafe sa tsy an'le zava-misy le fitondrana fanafoza tadidio 3 tapitrisa atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao io 3 tapitrisa io miparitaka manerana ny Madagasikara samy manana ny tany fonenany ka olona 10,000 angambany tsy afeno an'izany hoe couloir rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra fa ny fanjakana manao maximum hoe tena hoe mobilisena daholo izay tokony mobilisena tsisy vokatra ho zizitsika ny zavabita koa ary ny anja mba jerena koa araka teneniko teo misy efatratra reo olona reo dia atao fanadiadiana atao enquête au fond mihitsy ho jerena hoe aizany réseau iza no ao ambadika an'tia famonoana iza ny commanditaire no de miandry an'izay famatorana tena hoe lalina zay tsy tsika na izany na tsy zany efa ny fitondram-panjakana tsy nijanona hoe efa tratra reto aloha de aleo tsy mobilisena le force fa isan'andro misy force manao patrouille eraka ny Madagasikara ary tamin'ny alalan'izay koa natratrarana ny sasany amin'io zavatra io hoe tiako resahana zany misy natao hoe mba misy compréhensif anatin'le izy mpanao ratsy koa mahafantatra koa izy amin'izao hoe tena miazakazaka be ny fanenjehan'ny mpitondra fanjakana azy ireo de tsy maintsy ohatran'ny mpanao ratsy ihany izy hoe aiza no fomba afahana tsy hatratra anay fa nazaina zany za miteny aminao hoe ho an'ireo tratra reo ataovy tena mafy ny enquêten'ireo dia zay vao tena mamoaka mihitsy reo avy io zavatra fa za miteny raha io zavatra atao zavatra misy fomba fany atao inona moa zany zazany sasany any aleviny de rehefa aveo mivoaka tampoka ny sasany misy atao sorona
ahoana moa zany izany atao inona sorona ho an'inona le izy eto ane teneniko anao misy olona tsy tononiko eto ny anarana isak miditra fanjakana izy misy olona maty voaka amin'ny fanjakana izy tsy maintsy misy olona atao sorona de mametra-panontaniana zany zavatra re sanatria ve de ho tonga amin'izany ny zavatra ataon'ire olona hakany an'ilay fahefana ampahantrany an'ilay voaka malagasy ho hitatsika eo moa ny tony fa mino afa tsy maintsy afantatra ny tena hoe fototry ty zavatra ty ary manatena raha ny mobilisation sy ny tena hoe raha mijery ianao ny zavatra ataon'ny fitondrana amin'izao tsy manao ninona mihitsy hoe rehefa isaky ny miteny ny filoha-mpanjakana de miresaka n'io von'olona io foana ary misy io fitaom-pivavahana atao rapitso izay hoe hanehoany fitondram-panjakana io moa taritiny FFKM hanehoany fitondram-panjakana tena miaraora ary tsy ny fitondram-panjakana zao mihitsy nandeha amono ny vahoaka ao aminy anavitra raha ataony amono hoany fa io zany io tsy maintsy mino fa tsy maintsy zay misy le tiako tenenina hoe nareo moa hoe arika ny tolona ianao hoe beriza tsy mahita hoe mbola mitohy le tolona izay nijoroanareo ny araka tamin'y colonel Michael filoha-mpanjakana amin'izao fotoana izao sy prime ministre lehibe ny gouvernement sy ny maromaro tao anatin'ny tolona reny saikasaika tena kianja daholo anareo rehefa resin'ny vahoaka tena kianja lay jadona sy lay fanampenam-bava amin'izao fotoana izao miseho amina endrika hafa indray ianao ve meritrimeritra hoe efa misaina ve ny vahoaka malagasy ary mahatsapa ny setroka sy ny tomany ya za moa zany anisan'ny olona hoe mitarika fikambanana za mba manana ny renseignement azoko amin'ireny mpikambana reny koa miparitaka amin'ny fokotany na eto Antananarivo na iny fary satria ny IMF moa national zay ma hoe président national ana de mahazo renseignement de mba manao enquête ianao hoe inona ny tena zava-misy any zay mba fatapatatrareo any de ny zavatra tiako resana ao anatin'izay ny tolona de mbola anatin'ny tolona atsika zao tolona satria ny tena hoe fahavalo mahatonga n'le tolona de ny fahavalo de ny fahantrana raha tsy miakatra ny farimpenan'ilay vahoaka malagasy mihena ny resaka insécurité mitombo ny fampanananasa dia tsy maintsy mitady fomba ary zay neny ataon'ny fanjakana amin'izao manao an'izay pas escalier zay miakatra de rehefa hoe mitady efa io fa misy relance ho ale izy de avy amin'izay le mauvaise pratique politique de zany ve nanaovantsika an'ity malagasy ty nefa ny arenan'ity gasy ty tena hoe nanaty ranomasina nambany tany nambon'ny tany nan'olombelona oui dia feno fa eto za dia miantso ny firaisankina ny vahoaka malagasy andao hoe tomboka asehontsika le izy rapitso le eny amin'ny parivisana lakely amin'le hoe miara-manao akanjo fotsy maneho tena hoe fiaraha-miory amin'ireny fianakaviana fiaraha-miory ho an'izay isaorana mitondra fanjakana moa zany tena hoe nametra danja eritrereto hoe ny administration mikatso anatin'ny herinandro anatin'ny ray andro zany ary ny anja miliara no favoazana atsika kanefa nataon'ny fanjakana ambony kokoa ny ain'olona de hoe aleo miara-miory amin'ireo zanatsika havatsika ndaosy ny fahafateny noho ny etraketraka ny tsy mataotody de ny olona moa zany misy miteny hoe izay ve ny vahaolona fahaolana zany satria orientena mankany le sain'le malagasy hoe io mirahina satria any amin'ny fiarahamonina any manana devoir koa atsika vahoaka manampy an'ireny mpitandro firenena ka raha vao misy olona aiahitsika tsy mazavazava hoe amina resaka hoe na fitondrana zazakely io na resaka hoe sanatria misy kidnapping na ohatr'izany de tokony toa de mampiantso an'ireny mpitandro satria zareo fa miezaka miparitaka ny fiarahamonina rehetrarehetra any ka izay ny ilazako foana hoe ny tolona dia anatin'ny hoe fitiavan-tanindrazana ny fitiavan-tanindrazana dia ny fampandrosoana ny firenena
manatazay moa fa nytenany ianao hoe misy andraikitra tokony ho raisin'ny vahoaka ihany koa ao anatin'le izy ahoana ny ataontsika hoe fanentanana entinao berija satria zava-dehibe tena hoe ady iraisan'ny vahoaka malagasy le izy miady am'rele hoe karazana fanaratsy olon-dratsy mamono olona fotsiny zao hoe atao Madagasikara iarahany vahoaka sy ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao. Ia ny alo zany aloha voalohany indrindra makahery ny mpitandro ny filaminana izay miasa andro manalina mijery ny fomba rehetrarehetra amongorana n'ireo tsy matahotojo. Eto ihany koa anaovako antsoavy koa ny vahoaka rehetrarehetra tsy ankanavana manerana ny Madagasikara hoe ifandrimbona ifanampy amin'ny mpitandro filaminana mba hahatratrarantsika ny tanjona amin'ny fanakanana an'izao asa ratsy ataon'ireo tsy matahotojo zao ary manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana koa ny tenako manao antsoavy hatrany tsy kely soroka fa hijery tandro hatrany an'ilay fiarovana ny vahoaka malagasy ary izay isaorana koa tena za tena hoe isaorako ny fitondram-panjakana tena hoe maneho an'izay fiarahamientana zay sy mandray any tena hoe andraikitra rehetrarehetra anafoanana ity resaka fanakorontanana ity resaka fitariana ny sain'ilay vahoaka hoe tsy mafehy an'ilay fandriam-pahalemana ny fanjakana ary misy rivotra ohatr'izay mihitsy mandeha za mametaka hoe satria io nge raha tsy ahitany amin'ny réseaux sociaux ary ny any zay any amin'ny réseaux sociaux any no anaovana dénigrement lay fanjakana ny fanjakana ao tsy de tena hoe vavany azy no ataony amin'izao tena hoe miasa izy manao ny andraikitra n'izay manana ny andraikitra tandrify azy tsirairay fa tsy mandany andro sy manao lavage de cerveau vahoaka malagasy nefa jerena ny fiainan'ny malagasy tsy jiro tapaka lava tamin'izany ny mpiasam-panjakana efa fomba fiadany adversaire-nareo ny rajoelona hatramin'izay zany oui ary zay mahatonga anao no teny zakanareo ve le izy rehefa izy indray no fanoerana amin'izao fotoana ho anahy manokana aloha ho anahy manokana ny na ny fodikevitry ny fanavaozana ny fodikevitra napetraky ny filoham-panjakana dia tsy andeha hanao falifaty olona fa kosa misy tany tandalana eto ho an'izay manao tsy mety na iza na anaty fanjakana ianao na tsy anaty fanjakana ianao dia ampiarina aminao ny lalàna fanoerana ataony zareo mahazaka mihitsy ty fanjakana ty ary tenako zao anisany voaopa anisany anaovana attaque personnel any amin'ny réseaux sociaux fa za mbola tsy nitory olona mbola tsy nitako hoe io tompona ndraiky mpanjakana ohatran'le teo aloha mandeha manao menasy olona maneho hevitra mbola tsy nahita an'izay tsika amin'izao fotoana fa tena hoe mazaka tanteraka mihitsy ny fitondrana reny na izany na tsy zany nefa naovako antsoavy surtout an'ny ao amin'ny ministère serasera misy reny compte fake reny misy reny andian'olona reny anaty réseaux sociaux zay mitady azay fomba rehetrarehetra manao information gratuite manao fausse déclaration ireny tokony andraisana fepely satria tsy zany ny réseaux sociaux tokony hitezana vahoaka fa tsy hoe amina intérêt politique dia ny mainty avadika fotsy dia izay zany no teneniko hoe ty fanjakana ty nitesany tena fanjakana miain'olona fa rehefa varina amin'ny telefonina koa aloha le vahoaka dia ao anatiny ao dia lasa tsy mahita ny tena réalité misy intsony lasa ohatry hoe zay tenen'le Facebook sy ny réseaux sociaux zay manko le hitanao izay le anahitanaky olona eto tandremo manaova foana fanadiadiana amin'ny fiainana nataoko hoe na tsy resaka réseaux sociaux ary satria ilaina zany hoe aloana andray fanapahan-kevitra dia misy mba fanadiadiana ataonao manokana ianao hoe ansoa manokana hoe bon ty toe-javatra ty ane zao mba fomba fijeriko an'ity fa tsy hoe zay tenenin'olona anao anaty réseaux sociaux dia hoe marina io zavatra resana nefa mandeha ty zavatra ty tadidio tsara fa reo compte-ny faikiny sy ny page-ny mpanao an'Andriangandry Rajoelina tamin'izany ny tena mivoy any zavatra hoe
zavatra kely hita eny tsy mety eny amin'ny fiarahamonina eny fa ireo tsy miteny mihitsy ireo hoe ny fitondranany efa misy olona voasambotra efa misy olona tao fanadihadiany mbola miasane ny mpitandro filaminana any hoe mijery hoe inona ny ao ambadika an'ity izany manao an'ity asa ratsy ity tokony mba voizina koa zany itenenana hoe ny mpitondra fanjakana dia miaro ny vahoaka eo aminy fa kosa ny miasa ratsy miseho am'izao io zany efa hoe fa planifieny zareo io zany dia hoe ahafahany zareo zany hoe midenigre hoe tsy mafehy an'ilay vahoaka satria tsy mahita zavatra ho resany izy aty amina resaka hoe manahoana ny resaka hoe lancement économique eto Madagasikara manahoana ny fiainan'ilay vahoaka dia tsy maintsy hoe tiano entina ary zay le fomba fanaovana politika hafahafa be zay berija tsy ohatrany hoe tsy miova mihitsiny zany eto Madagasikara indrindra ho an'ny nano an'ny fanoerana ao anatin'izay zavatra zay zany ohatrany hoe zay ho fitondrana dia lotona dia rehefa mandroso kely misy relance économique miakatra kely ny arikarena dia alatsaka any amin'ny farany ambany indray Madagasikara dia ohatran'izay hoe vahoaka zao mieritreritra aizatsony ny ahita fotoana tahaka izao anaovana fanavaozana ny firenena zay hoe avitra ihany tao anatin'ny tena hoe geja tanteraka ny fitondrana teo aloha ianao zao raha isan'ny voanambaranao teo hoe ninana mihitsy ianao tao anatin'ny fitondrana teo aloha zao ianao ty efa manana ndraikitra indray amin'izao fotoana izao ahoana ny arovana an'izay fanatsanga ny vahoaka malagasy satria na inona dia tantara mipetraka ireny tolona namozana ain'olona nandorana volon'olona nitaritaritana olona teny amin'ny arabe reny ny azy zany tsotra be foana aseho foana ny fitiavan-tanindrazana ny fitiavan-tanindrazana dia ny fijerena ny tombotsoan'ny be sy ny maro fa tsy tombotsoan'ny tenanao ny azy zany zay foana dia ny tiako fotsiny koa hoe ho atsika zay mijoro mpanoana n'ilay fanjakana zany hoe miasa ho an'ity fanjakana ty dia tsara foana koa tsika mba mampafantatra manazava ny mety na ny tsy mety ho an'ny vahoaka ahafahany vahoaka zany mba mihiratra le sainy tsy ahafahany reto manao ny asa ratsiny amina resaka hoe fanaratsiana bety mahafotsina n'ilay fitondrana mba ahafahany hakan'ilay fahefana ndray rapitso dia tohizana ary mampirisika ary miantso foana ihany ny filohan'ny fanavaozana hoe ianao no ataoko hoe azo ankehitriny hoe tena hoe andrandrainy ny vahoaka malagasy ianao nanisany hoe nanala ny vahoaka malagasy atao anatin'ny geja ianao no efa eritreretin'ny vahoaka malagasy amin'ireo asa efa vitanao tao anatina volana vitsivitsy kely fotsiny hoe hitarika n'ity vahoaka malagasy ity hoe hiakatra hiala ao anatin'ilay fahantrana hiala ao anatin'izany fandriam-pahalemana ka makahery anao miantso anao trany hoe hijoro ho an'ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy io fa izahay moa raha na ny na ohatrany hoe tenako manokana ninazy zany ninahy tsotra be hoe za ny fitondrana rehefa hoe tombotsoam-bahoaka no tondrany azy dia manosika tenako manosika ny ekipa manosika ny namany ary manentana ny vahoaka anosika an'ilay fitondrana satria tsy manana fotoana tsy manana occasion ohatran'izao fanavao zao anovana n'ireo rafitra anovana n'ireo mauvaise pratique rehetrarehetra nampahantra n'ilay vahoaka malagasy io tsonytsika fa dia hoe ity fitondrana ty ataontsika hoe tena hoe fanantenana lehibe eto amin'ny tanjy ny fanjakana ary efa manao izy dia apitsika izy hanao an'ilay mbola tsy vita hanatsara nefa vita tsara teo zay ngamba ny any tena zavatra hoe tiako mba ho ampitaina amin'ny vahoaka ahoana ny herijika amin'izao fotoana izao ahatongavantsika any amin'ilay tena hoe tanjona farany moa zany dia le hoe fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra le tondrana ny fanavaozana rehetra zay ny ilain'ny malagasy
ny tolomana ny dinana teny Kanja ahoana ny heritsika an'ilay flou sy ny premier ministre amin'izao fotoan'izao raha ny fahitany Berija azy hotodiny izy mirahalaitra ny farany ve sambo tsika ho mbola 7 volana tsika zao ary nianja fa vahany nasehony aloha hoe vahany le tena olana fototra ho an'ny malagasy toany hoe ny jiro sy rano ny resaka PPN ny resaka lalana resaka mahakasika ny mpiasa amin'ny ankapobeny dia na izany na tsy izany nefa manana projection ny premier ministre sy ny filoham-panjakana amin'izao projection an'ireo dia hoe ahoana no atongavana any amina resaka hoe fanovana an'ireo rafitra nampahantra an'ity firenena ty misy ny iarahantsika mahita iny aty amin'ny jeune io ny mpanao politika efa navita andrasana moa ny ho an'ny rehetrarehetra ny concertation nationale ny jeune mbola voa marapara dia ny jeune zao anatiny akory mihitsy izy amin'izao fotoana zao ireny zavatra napetraka ny prime ministre sy napetraka ny président zay hoe hanao an'io concertation io dia io ny anovana an'le ravitra ahoana ny itondrana an'ity Madagasikara ty aoriana kely eo dia ny olona rehetrarehetra mandray anjara anatiny io samy mitondra ny heviny ohatra ny tenako zao hitsofoko kely hoe mahasecrétaire général ny Jony sy ny toe-karena manga zao misana ny resaka administration mipesa zao dia za zao dia ozy izy hoe manana ny hevitra koa ny tenako amina resaka satria ny ao aminay anisan'ny tena hoe ministère anankiray tena ngeza be ahitana tena hoe ressource ho an'ilay firenena mampidi-bola redevance milliard de milliard any amin'ny fanjakana isa-taona dia hitako nefa tamin'izay fotoana kely ny tantanako an'io secrétaire général io ny zavatra hitako dia somary mitaraina ny investisseur amina resaka hoe fahatarana fikarakarana taratasy dia lasa malaina zany na misy investisseur te hiditra mandray an'ireny investisseur reny tenako dia tena hoe za miteny tena hoe tsika ho anatina fanavaozana atao izay hoe amotive anareo ahafahanareo mampiasa ny volanareo amin'ity secteur n'ity PST ahafaha rehefa mampiasa vola eto dia misy création d'emploi ho azy rehefa misy ny création d'emploi any dia misy production dia misy vola miditra amin'ny fanjakana ahafahana manao lalana manao hôpitaly mampianatra ny manao lalana sy ny sisa zany zay za tiako resana zany izay vision napetraky ny prime ministre sy ny filoham-panjakana zay izay ny le vision ivoahantsika hitondrantsika Madagasikara vaovao rapitso zany hoe manao asa roa zany izy mirahalahy reo sady manao ny asa fampandrosoana n'ilay firenena no manao koa parallèle amin'le hoe hanovan'le rafitra ny adina teny Kianja teny amin'ny alalan'ny concertation nationale dia ao anatin'ny concertation nationale io ao daholo ny entité rehetrarehetra miara-mivondrona hoe inona daholo ny hevitra hoentintsika na par secteur io na eny amin'ny fiarahamonina io na isan'ny ministère eny io hoe ahoana ny inona ny zavatra hoe tena hoe hitatsika hoe goavana hovaina isaky ny rafitra rehetrarehetrarehetra ahafahantsika zany tena hoe mandeha anatina tena hoe fitondrana tena hoe azakazaka anatina fandrosoana dia zay moa zany ozy izy hoe isorako na dia hoe fantatro hoe somary mafimafy ihany ny asa miandry ny izy mirahalahy reo na tsy zany na tsy zany moa za olona nitolona reo ny premier ministre zany any hoe hitanay tena Kianja hitanay teny président moa iny président iny koa ny ohatra anany koa iny gahatra teny CFA iny 2023 dia fantatro hoe olona victime daholo reny olona nitolona daholo reny ary olona manam-pahaizana izy mirahalahy reo dikan'izay zavatra zay olona mivavaka reo tia tandrazana reo tiako resanao anatin'izay zany tena hoe mino tena hoe atokisaka hoe tena hoe hanao an'ilay relance économique ho an'ny Madagasikara tokoa reo fa tsy hoe olona hoe andeha hanandrak'andrana raha manandrak'andrana io fito taona atsika teto nitondrany Andry Rajoelina tsisy la fanamboaran-dalana teto ty vao 7 volana zao fa misosasosa mihitsy voilà
marina mba zay fotsiny efa tsara be de zay le tiako tenenina hoe tena hoe manao niezaka ireo manao niezaka ireo fa mino aho hoe manao aloha nareo fa de toizo ny ataonareo zany ao anat'zay zay ne nitolomana teto rahalahy zay no nitolomana teto hoe aleo am'izay raha ngamba tena hoe hoan'la androndreo mba jerevana am'izay le voka malagasy aleo am'reo mba générationtsika reto le mitondra kehitreny tya mba hametraka tantara tsara hoan'lay firenena fa tsy hoe tsika no nazain'olona hoe io nandalo SG Berija de hoe lasa milliardaire za tsy maniry an'izany fa ny anany fantatro fotsiny hoe amin'ny andraikitra zay tatamiko nametrany tompony andraikitra anany de hoe misy zava-baovao ao a misy zavatra miova makany amin'ny tsaratsara kokoa mba nohizany lay manaraka any aoriana any anao zay toetsaina zay zay no le toetsaina n'le fanavoazany hoe io zahay ary manome aminareo bon exemple fa ho an'izay taranaka aoriana any koa de toy izy le asa tsara fa raha tsika zao nanao zavatra ratsy de anao an'io koa ny aleo fafahantsika tanteraka zay zavatra vahoaka koa tsy adaly mahafantatra ny hoe iza miasa de iza manakorotana zay mandamina eto amin'ny firenena mazavy zay rehetra izay ny vahoaka no mitsara sy mahita ny tena zava-misy marina tahaka ny fahitany ny fiainany tamin'ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina zay tena tsy nahafa-po azy ny zava-misy fahita ihany koa amin'izao fotoana izao manoloana ny déstabilisation fanakorontanana inina atao amin'izao fotoana izao eto Madagasikara iverina fa manan-tsaina ny vahoaka malagasy afaka mandinika afaka mitandrina afaka mandray ny fepetra rehetra ihany koa mifanaraka amin'izay fanakorotana satria zay toy ny tolona raha hoe na de tena kianja tamin'izany nareo amin'izao fotoana izao indray de hoe alao ary tsy mivoaka ny trano aloha raha azo atao manoloana ny mety hoe fanakorontanana amin'izay izy rehefa tsy mahita olona laina izy very ho azy eo izy ary ho tratra ampitandro filaminana ho azy eny satria tsy maintsy vohita foana hoe ry olona manao ratsy ato amin'ny firenena eny ary kelikely ihany fotoanantsika Berija Ravelomanantsoa omeko 10 minitra ianao mba amtinana na anampiana izay tianao ambara amin'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fandaharana ia misaotra betsaka eto dia tia miantso tsika vahoaka malagasy andao ampiana ny mpitondra andao ampiana ny filoha andao ampiana ny premier ministre andao ampiana ny gouvernement ray manontolo fa hitatsika ny zavatra ny tany saiko teo zava-bita ankehitriny na izany na tsy izany nefa mbola maro ny tokony ho arenina de aokitsika tsy avelively ny olona ho manipule ny olona hanakana ny zavatra efa mandeha faharoa mahakasika an'le resaka hoe famonoana olona tia ataon'ireo tsy ataon'ireo olona izay mikasa ny andratsendrika an'ilay fitondrana miantso tsika vahoaka veriko foana zay tsika koa dia anisany source-na resaka renseignement sy information aza mihafahafa mihitsy manatona reny mpitandro filaminana na reny fokotany na reny mpitandro filaminana reny eny amin'ny fokotany mihitsy raha mahita trangan-javatra somary efa hafa satria isika fanapitsika an'izay no ahafahantsika mahita vokatra rapitso de eto koa mitodika any amin'ny fitsarana ny tenako tena miantso ny fitsarana ny tenako tena aza hanaovana sentiment mihitsy makasika an'ireo olona zay tena hoe voaporofo tena hoe nanao an'ilay elaka fanakorotanana ary ezao avoaka ny zareo hoe izy ny tena hoe commanditaire fa zao miteny io endrika fanakorotanana zao resaka sorona tao inona zany dia misy mpanao politika zay tsy maty voalavonkibo te iverina eto amin'ny fahefana de tsy mahita argument aty amin'ny resaka hoe social-mbahoaka ty amin'ny resaka hoe ekonomia ho an'ny Madagasikara dia mitady fomba hoe andao indray tsika hanao resaka mission
mamoetra ohatran'io entitsika rehefa avy eo voizitsika rehefa eo fa tena hoe tsy maharo anareo vahoaka ny fitondram-panjakana dia ozy izy aho hoe zany fomba fanaovana politika zany aleo ataontsika tsy mandaitra atsika malagasy satria raha ny olona mieritreritra mamono olona mamono taranaka atsika avy eno averina atsika eto indray dia atsika reto ve zany sanatria ve le gasy ve zany efa vaozina hantra lava nefa io efa le filoha io efa le premier ministre io efa le gouvernement efa maneo amintsika hoe zay ane tena mahafantatra an'le olana anareo ary tena manome lanja n'lay hoe fiainam-bahoaka ary manome lanja n'lay tena hoe ain'lay vahoaka malagasy dia ahoana ny fomba anapitsika an'io anakanatsika an'ireo asa ratsy ireo ka ny teniko farany dia makahery atsika voaka malagasy rehetra mandalo amin'izao aloka ankehitriny zao fa mino kosa nefa ny tenanay indrindra zay atao amina IMF fa tsy maintsy azava mivoaka malagasy aoriana kely ao hoe izy ny eo ambadika an'io hitsahatra io olana io dia miverina amin'ny fiainana antsika andavanandro satria ny mpitandro filaminana moa efa nahetsiky ny mpitondra fanjakana reny dia angambany hoe fiarahantsika miombina fiarahantsika misalahy no afahantsika mandamina izao toedra raha misy amin'izao dia mamerina koa fisaorana trany ny fitondrana satria za zany tena hoe mitodika amin'ny présidence premier ministre mihitsy aho hoe nitolomantsika teto dia ny problème na resaka hoe social-mbahoaka problème na resaka hoe fanehoan-kevitra na liberté d'expression zay zavatra zay nefa tena hoe nasehonareo le izy hoe tena hoe ty le zavatra nitadiavintsika ty zany zao nitadiavantsika lalana reto zavatra reto dia mampirisika trany zany hoe tena hoe anao zavatra tsaratsara kokoa anao zavatra makany amin'le hoe tena fanovana an'ity Madagasikara ty ka mametraka ny fisaorana ho an'ny mpanaraka an'ity fandaharana zoiteny ity ny tenako dia misaotra anao koa nanentana sy ny tafatafa teto amiko teto ho an'ity fandaharana ty dia misaotra ny ato amin'ny lafiny teknika rehetrarehetra ka dia makasitraka tompoko dia malagasy ane androsa sy lamina misaotra tompoko makasitraka ny Ravelo Manatsoa Berija zay filoha nasionala ny arika mitolona ho an'ny fanorenana na ny IMF ny vainty eto fandarana zoiteny araka izay nambarany teo zay moa misy mipandamina misy mipanakorotana misy an'ity horonan-tsary kely ty atsika marana anazy koa horonan-tsary nataona mpanao horonan-tsary mihetsika moa zany filazandreny nisy andry pastera Malkila ary fetra sy maromaro zareo hatramin'ny izy pitsana tao anatin'ity horonan-tsary ity tsika marana sady ametrahana ny veloma ao manaraka indray veloma tompoko la zany tena mandefa io tsy maintsy vita foana io tsy azo reto tsara resaka mbola tsy vita dia asina kely tsy azo kokoa nareo amty alaloha vita ny resaka zay vao teneniny zany raha fa inarty zao mba tsy hanaovany lisana ny milavy mba tsy hanaovany lisana ny mimilavy io dia misy fanontaniana apetraka amin'ny tsamondrizana ahoana manahoana ny ao an-tananao ampiangonanao tena milaminao zareo hata amin'ny evieny pasteur io milamina hoana ny tianareo tenenina aloha milamina mihitsy sy zavatra mikorotana nratitra mate sara vahoana pastera vaovao pastera petit modèle kely io veny mampilamina ny tananao tsy mety aminay zany dina zao mampilamina azy
akorotaniko alamina ahoana tsy milamina sady tsy mandeha bizina atsika tsy mandeha daholo ny zavatra efa mba nazatra atsika teo aloha teo dia ino ve sy anakanakana ny zavatra tokony alehantsika amin'ny bizina hatramin'izay non ahoana zany ny programanareo ary alaisany hafa ihany le pastera teo aloha nandrakotra ara mba misy hoan'ny lankely jerevy renirevitsika taloha reny e reo hoe zao fotsiny le izy amafisiko hoe tsy mila zavatra milamina zany fa akorotana io alsa mety ragaki manao zany lesy fa tsy mety zany asa milamina io fe hiasa lisany sa tsy asa atao ka areo atao mipetraka aloha tena hiasa andao ragabe fa sao betratreto tena manahirana mitsy isangaratra nytapitampianina misy an'izao hoe diako zao hoe veroray ny micro tampotampoka eo zany zavatra rehetra zany pastera asa kivy am'izany ianao tsy tokony akivy anao zany sady zao pastera ia aloha dia saba miala aminao fa fahitako ny fampandrosoana ataonao io plafond trahany fiangonana vitanao aby tsika ho lasa hiala amin'ny pastera mihitsy zay fona zanaka raha zanavao zao a very koa tamboagny raha kely teo tsika vavaka teo avy la ihany zao pastera fa ny fampandrosoana ro atao voa andao mipitragnao fa reraka tsika atrampy zay nitondrana io fiangonana io a lamina dolo ny zatra rehetrarehetra tanao zay agnaina mahita maso e ahoana le zavatra nay very telefonako dia mipoketra ny mbola tsy tonga ty mihitsy any pastera le poketrako very zay mihitsy ao mahavoana reo pastera dia aveo zay madinika an'izay no lasa ohatrany hoe vao entsikentsikA zavatra nay soloira angalo fa tsy zao pastera iaho kosa aloha dia miray hevitra amireto a fagnaho tompony andraikitra am'izany a fa ny tiako lazaina aminao fa maninika ignao sy midémissionna fa maninona ianao raha midémissionna zany koa zao mety fahasololo le zavatra asan'andriamanitra io manao zay miezaka mba handamina ty fiangonana ty a atsara ny fiainanareo karaha midémissionna ny pastera ty izany ndray ny hamany olo atsika aloha zay alana aloha izy tsy midémissionna fa aloha izy mamany olo atsika fotsiny zay fotsiny pastera fa ho fotsiny ny olana dia milamina nareo aza taitra am'izany kalmareo fa tsy maintsy ataotsika izy miezaka tsika zany efa miezaka anao zay mba tsara amin'izy io e zay koa zany nareo fa tsy maintsy non miala iala de izandray zany no tetavinareo izy solo anazy zany raha izany reny niezaka efa nataoko reny de aony reny lefa miala gnao dia sisy tasony fa zay avy eo koa ro vilenao azy vajereo ny fiainam-piangonana e vajereo ny fiainam-piangonana fa fiainam-piangonana very poketra very telefona inona koa reny ange misy manakorotany re fa eritrereto tsara fa tsy zany olombelona ange ny ao amin'ny fiangonana io e ahonahono arahako am'izany hanareo tsara fa samy manany ny fanahan-dolo reo fa ny anjarantsika dia mitaiza mandeha amin'ny tokony izy foana fa hay ve raha mbola sikatsika ny tao ambadika reny zavatra fanakorotana reny za koa rany pastera tena mbagaga hoe tena nanaovany zareo sinema mihitsy tsika tao anatin'izany na korotany ambony ambany inge tsika tao am-piangonana tao e fa misaotra an'andriamanitra aloha fa efa voasambotra izy reny fa fiainam-piangonana tsy maintsy mandrotsy foana e marina aloha zay fa nazany ara za zany tena mbola miteny amin'ny pastera hoe ho tohizana trano io fa tsy mampaninona andreo mpivavaka reo raha mahatoa sekretera ozy ny baiboly hoe itsika tsy naman'izay miemotra tsika mandroso atrano nahoana atsika tsy matahotra zany jehovah mpiandry ahy tsy nanjava-vory ahy maka zao pastera dia ahoana ty ny ataontsika selahy raha mbola sy rakatsaka zao any any an-tamora tsy maintsika selahy ny tratra farany eo ahoana ny anaovan'ny depatsika selahy za aloha tsy hamerim-bola zany elany raha atokisana tamin'io lesy ty zavatra tsisy tika amin'ny baolina benjamin tsy fantatry letsany reny ty zavatra kely ny rana am'ireny tokony ny voadoratra amin'ny baiboly nareo ihany le fiangonanao zao moroko zaza mpankitsony lany zany raha nga fa tsy
Inona zany ty tsotra be rehefa tsy hovagny lahy le olana de lanitra azo atokisana nefa ny araka zao ny zavatra hafa ny ataontsika zavatra hafa iny tsy lany stratégie tsika ty fa io tsy maintsy mikorotana de inona ny lasa zay fotsiny Fainty taonareo e mitsapana vesany kely fotsiny aloha tsy maintsy ataonareo zao sasina fanazavana raha kafainao mihitsy ny tena manina monsieur mantamina ao anatin'ny fiangonana io fa tsy vojao Angina anao raha Tsisy nina ka tsisy nina mitsapa kely vesana io soke sange tsy ankizy kely fa ony lehibe na ankizy kely na lehibe mission complete de avy debanay azafady lory azafady zao ny teneniko an'se fa se izy tsisy vola kely azo zareo iny akory vola be patady tio zavatra mety arovony taranaka raha manao an'izao zavatra io nareo aza manozona inona ianao mihitsy zany ianao ny tena mpanagrotaleto zany ao fiangonana moramora zay tsy maintsy manana tanteraka asany niraka anany le fandebanay miaraka makany amin'ny tany filamintsika zao de zao tao